toizatsika amin'ny vaovany fampianarana na ny fanabeazana ny fotoana amin'ity takariva ity ny keny teo anivon'ny gouvernement ny fametrahana ny voamera-panaramaso ny famolavolanana ny drafitra ho an'ny fampianarana na ny comité de pilotage de suivi de processus d'élaboration du plan sectoriel de l'éducation zava-dehibe hoy ny ministra tompon'andraikitra ny fametrahana izany rantsana izany. Ametraka ny lamma ary amolavolan'ny drafitra vaovao misehatra ny fampianarana eto Madagasikara no anjara andraikitra hosan'ny komity mpanaramaso araka fanazavana ny eto ministra ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary. Ny ministra Telitonta, ministera ny fanabeazam-pirenena, ministera ny asa sy ny fanofanana arak'asa ary ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika miaraka amin'ny ministera ny vola, ministera ny asa-panjakana ary ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena no miaraka mamolavola izay lamma vaovao momba fampianarana eto Madagasikara izay. Fandaharam-pianarana dia singa iray ihany ao anatin'izay plan sectoriel de l'éducation zay. Fa ny plan sectoriel de l'éducation dia ametraka mihitsy ny fomba fijery vaovao antsika amin'ny resaka fampianarana miaingatra amin'ny ankizy miditra amin'ny EPP miakatra aty amin'ny CEG mizara roandray izy eo amin'ny formation professionnelle sy ny lycée technique dia tonga hatrany université. Ireo rehetra zao zany dia arafitra ao anatin'ny plan sectoriel de l'éducation io ny programme rehetra, ny vina, ny stratégie ihany koa ary mila indrindra ny tetikasa rehetra momba ny fampianarana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ny tantanan'ny fampianarana teto Madagasikara moa zany nanomboka tamin'ny taona 2000 tanaony dia tafiditra tao anatin'ilay hoe éducation pour tous tao anatin'ny fanatratrarana ny objectif millénaire pour le développement. Tapitra amin'ity 2010 ity OMD io dia hita fa be dia be ny zavatra tsy tratratsika na dia nisy ary nisy aka efa vita, nisy ny dingana vita fa mbola betsaka ny tokony atao. Dia atao aoriana ny objectif millénaire pour le développement de 2000 à 2015 dia iran'izao tontolo izao indray dia miditsika amin'ny alalan'ny hoe objectif pour le développement durable. À partir de 2015 jusqu'hatramin'ny 2030 zany no miatra tao amin'izao tontolo izao ambany fiahian'ny organisation des Nations Unies ny objectif pour le développement durable. Ka amin'izay objectif pour le développement durable zay ny tanjona dia ny hoe fampianarana mandritra ny fiainana ray manontolo na hoe apprentissage tout au long de la vie. Ao ihany koa ny tanjona dia ny hoe kalitao ny fampianarana ny qualité de l'éducation ary ny farany dia ny éducation inclusive et accessible. Izany hoe fampianarana izay mijery ireo eritreretintsika fasahirana, ireo eritreretintsika fatavela sy voatilika ao anivon'ny fiarahamonina dia misokatra ho an'izy ireo zany ny fampianarana. Mariana fa nomboka ny taona 2024 no ampiarana ny drafitra vaovao amin'ny fampianarana eto Madagasikara na ny plan sectoriel de l'éducation PSE.